fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra tantara pagagana tamin'ny taona 2014 ny momba mahazo zanaka kista sy fibrome manjavona ao anatin'ny olona maso paralysé tsy nietsika intsony ny verina mietsika indray vehivavy tsy nahita tory tao anatin'ny telo taona nahita tory olona voafatitra ny toka tao anatin'ny taona maro afaka amin'izany olona voafatitra ny sigara 30 taona eo eo afaka eo olona nananany olona trosa amanapitrisany maro nafahany Jesosy aretina tsy fantatra mazava na verevitra ny mpitsabo fa nositranony Jesosy tantara pagagana tamin'ny taona 2014 amin'ity taona ity Jesosy Kristy dia hanao fagagana mihoatra lavitra taona 2014 taona ny voninahitra sabotsy ho avy zao amin'ny fito sy sasany maraina tranobe ny kolotsaina na maison de la culture iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina sy ny vehivavin'Andriamanitra Pasteur Josea Andrianirina ialady indray amin'ny valo maraina fiangonana fanany voninahitra an-tany masatsy 20 metatra miala eo amin'ny bazary tia anao Jesosy miaraba tompoko firy amintsika no mila an'Andriamanitra amin'ny zavatra iainantsika andavanandro mila an'Andriamanitra tsika fa tsy haitsika ny manome lanja ny fivavahana amin'Andriamanitra androantsika dia resaka ny atao hoe ny lanja ny fivavahana Andriamanitra tianao hamaly vavaka anao kanefa tsy asianao lanja ny tsara le fivavahana any amin'ny zavatra maro samihafa tsika mahay manisy lanjany ohatra mivarotra ianao zao mahay mifo maraina amin'ny 3 maraina dia efa mifo miomana ho amin'ny varotra ataonao ary tsy misy fotoana mihitsy aza na 10 minitra ielanao kely amin'le varotra ataonao ndrao misy olona mpividy tonga eo nefany tsy eonao le mpivarotra ohatra zay raha andeha hivavaka sika inandray tsy mahafantatra an'izany fiomanana amin'ny 3 maraina zany ary na tara azy ianao tsy maninona na tonga ao am-piangonana izy ianao mivoaka tsy fantatry hoe 4 minitra any dia miverinao indray be dehibe ny zavatra tsy heninao tao na tsy nandraisanao anjara tao zany hoe tsy asianao lanja le fivavahana kanefa ny olanao be dehibe ny trosanao be dehibe nefa ny fivavahana tsy asianao lanjany ianao mangataka amin'Andriamanitra tsy misy valany ataontsika hoe manorana ny andro satria fotoanany asara izao raha manorana ny andro mbola miasa foana ny mpiasa rivodoza angamba zay vao mijanona izy manorana ny andro mivoaka mivarotra andeha hivarotra manorana ny andro tsy mijanona ohatrany ianao fa mbola mandeha mivoaka metsena ividy laoka nyanay aza mety tsy tonga any an-tsena ianao fa mbola mavidy mandeha mbola mavita mandeha amin'izay dokany akaikinao vidy tsaramaso andrahoana satria manorana ny andro kanefa raha manorana ny andro mijanona ohatrany ianao tsy avy andeha hivavaka satria ozy ianao hoe tsy androany any ny alahady mbola misy koa manaraka raha vao tsy asianao lanjany mihitsy le fivavahana dia aza mieritreritra ianao anisy lanjany ny fivavahanao Andriamanitra miankina amin'ny lanja
omenao ny fivavahanao amin'Andriamanitra, ny lanja omen'Andriamanitra le fivavahanao. Misy fiainany olona ne ataon'Andriamanitra tsinitsininy, maniriniry azy ny Baiboly, azo oliva maniriniry azy, tsy misy pia, tsy misy pijery. Raha hitsakitsahany olona ianao tsisy sarotiny aminao, ahilikiliky ny olona ianao tsisy sarotiny aminao, satria tsy nisy nambola ianao fa maniriniry azy. Any amin'ny Romanina 1:12 misy an'izany, misy azo oliva ozy maniriniry azy. Misy karazan'olona ohatry zany maniriniry azy, marary ianao tsisy manasitrany. Vao ilika ianao, tsisy manova ny fiainanao, ao anatin'ny ady sarotra ianao, tsisy mamoaka anao anatina ady. Tsotra ny antony, satria tsy asianao lanjany Andriamanitra, tsy asianao lanjany ny fivavahany. Ka rehefa io tsy asianao lanjany, dia tsy misy lanjany amin'Andriamanitra ihany koa ny fiainanao. Ataoko hoe vao tsy ampy kely fotsiny vola eny an-tananao, na ny anaty paosinao, na ny amin'ny fitehirizam-bolanao, dia efa iny ianao tsy mandeha mivavaka sady. Fa hitady vola aloha dia amin'ny manaraka indray vao mandeha mivavaka. Andro fivavahanao izao, dia misy fotoananao amin'ny olona, dia iny indray ianao manao fotoana any amin'ny olona any, hajanonao aloha le fivavahana. Ny fivavahana ny tompoka rendez-vous amin'Andriamanitra, ny fotoam-pivavahana. Tamin'ny zanak'Israely misy ny atao hoe sabata. Ene manao izy ny anaovanareo ny rahanareo, fa amin'ny andro fafito kosa mitsatra nareo amin'ny asanareo, rendez-vous amin'Andriamanitra ao. Amin'Andriamanitra ao tsy mieritreritra ninina any ambadika any, any ivelany any. Dia tahaka izany koa amin'izao andro tsika izao, rehefa andro natokana hoe anompoana an'Andriamanitra, amin'ity andro androany ity andeha hivavaka, tsy tokony misy ninina ataonao any ambadika any. Mety ozy ianao andro ny fahasoavana zao fa tsy andro ny lalàna intsony, ka ny fahasoavana tsy nahatonga antsika anao tsinitsinina an'Andriamanitra. Mila asianao lanjany ny fivavahana raha tia hita vokany amin'Andriamanitra ianao. Ny olona tsy asianao lanjany, mety tsy hanisy lanjany ianao. Dia tahaka izany mihitsy amin'Andriamanitra, rehefa tsy asiantsika lanjany izy, dia tsy hanisy lanjany antsika izy. Noho izany raha lahy sy anabavy, azavarina miodikodina sy mandany andro amin'ny fiainana, fa raha hivavaka ihany dia aleo hanisy lanjany an'ilay fivavahana. Mizavana ne tokony ataon'Andriamanitra ao anatin'ny 2 volana, nefa na dia efa feno herintaona zany ny fivavahanao, tsy mbola ataon'Andriamanitra, satria le fivavahanao mihitsy no manamaivamaivana an'Andriamanitra, ary maivamaivana aminao le fivavahana. Misy fotoana ianao hita, misy fotoana tsy hita, misy fotoana tonga, misy fotoana tsy tonga, tsy misy lanjany aminao izy. Andriamanitra tena mijery anao mihitsy, tsy ny vavaka ataonao ihany no henon'Andriamanitra, fa ianao koa jeren'Andriamanitra, ny zavatra ataonao koa jeren'Andriamanitra. Manasa anao hianatra ny tokony atao, fa ity ilay taona ny voninahitra izay hanomboanao hiaina amin'ny zavatra tsy mbola niainany niavanao. Ianao no hanomboka zavatra tsy mbola niainany niavanao tao anatin'ny fianakavianao. Zay ny hitako anatin'ny Baiboly. Raha misy olona nantsoin'Andriamanitra ka nisy lanjany an'Andriamanitra, izy no hitarika niavana amin'ny fiainana tsy mbola niainany niavany. Tahian'Andriamanitra ianao. Manana fotoam-bavaka ary tsika sabotsy amin'ny fito sasany maraina ato amin'ny trano be ny kolotsaina na maison de la culture. Ianarantsika ny tokony atao, hivavahantsika amin'Andriamanitra, hivavaka manokana ho anao ihany koa izahay, azonao fahafahana, fanasitranana, hanetsehana ny fahagagana ho an'izay ka mila fahagagana, famoronana ho an'izay zavatra mila famoronana. Anambinan'Andriamanitra anao, andraisanao fahendrena avy amin'Andriamanitra. Rehefa alahady dia misy ny fametran-tanana tsirairay, antsoina hoe ligne de prière na filaharam-bavaka, mandalo eny aminao eny ny lehilahin'Andriamanitra sy ny vehivavin'Andriamanitra, mba mimpiandry atao anatin'ny fiangonana, hametra tanana, anao vavaka fanafahana, na hoe prière de délivrance. Ny toerana rehefa alahady an-tany masaja, eo bazary eo midina amin'ny lalana mankaty amin'ny vimy, 20 metra miala eo amin'ny bazary, fiangonana fanainy voninahitra an-tany masaja. Ny fandraisana olona dia zao, rehefa sabotsy ohatry zao ianao rehefa mirava dia maka rendez-vous eo ambaravarana, dia alatsinainy manomboka ny fandraisan'olona,
rehefa latsinainy dia ny vehivavyn'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina no mandray anao manokana. Mamonjy fotoam-bavaka amin'ny 20 dia mirava amin'ny 2 eo izy no manomboka mandray olona, mandra-pahatapitry ny olona raisiny. Fandraisana olona dia any amin'ny fiangonana fanany vonatra any an-tany masatsy. Fa mivavaka aloha rehefa sabotsy teo ambaravarana maka rendez-vous. Ny fiaonanao amiko indray alarobia, maka rendez-vous rehefa sabotsy mirava. Alarobia manomboka amin'ny 6 ora maraina ny fandraisana olona. Dia mamonjy fotoam-bavaka atoandro amin'ny 20 ka hatramin'ny 2 rehefa mirava amin'ny fotoana mitoy ny fandraisan'olona mandra-pahatapitry ny olona raisina vao mody zay amin'io fandraisan'olona io. Tahina Andriamanitra ianao, anao zavatra lehibe Andriamanitra, asio lanjany ny fivavahanao, dia asian'Andriamanitra lanjany ianao. Tiany Jesosy ianao e, tahina Andriamanitra. Tsy misy fitiavana raha lasana bady afaka hitovy amin'ny fitiavan'Andriamanitra anao io. Tsy misy fitiavana mitovy amin'ny fitiavan'Andriamanitra anao io. Io ny fitiavana ambony indrindra ary fitiavana azo antoka, fitiavana atokisana, fitiavana tsy miova, fitiavana tsy manary ary fitiavana mandrakizay. Fitiavana mandrakizay no ny tiavan'Andriamanitra anao. Maro nefa laza tianao zay fa misy maro amin'izy ireny any koa tsy hitatsoy. Maro no laza fa tianao ary tsy mahafoy anao fa maro amin'izy ireny tsy hita itso. Ary zay milaza fa tianao androangy mbola afaka mitsohitanao eo amin'ny fiainanao ary mbola afaka hivadika aminao. Fa ny fitiavan'Andriamanitra irery ihany no fitiavana tena azo antoka, ny fitiavan'Andriamanitra. Ary manoloana an'izay fitiavana izay no mahatonga azy ihany koa te hahita ny amponao ny fitiavanao azy. Zao manko ny tadidio, ninona zava-tsy eto ambonin'ny tany teneniko aminao zany, ninona zavatra tsy sarobidy eto ambonin'ny tany omenanao tsy misy afaka hitovy amin'ny atsara n'ilay lanitra no manin'Andriamanitra ho anao sy ho ahy. Io lanitra io ny fanomezana faratampony, ilay fiainana mandrakizay. Io ny fanomezana ambony indrindra sy fanomezana faratampony. Tsy ho vadinao tianao io, tsy ho tomobile io, tsy ho andafy io, tsy ho mandeha fiaramanidina io, tsy ho tranobenao io, tsy ho akanjo vidinao io, tsy ho arenan-kibon'ny tany io, tsy ho miliara io, tsy ho zavatra zay no heverinao fa ambony amin'ny fiainana io. Tsy io ny farany tsara ary tsy io ny farany ambony, fa ny fanomezana faratampony tsy tsara indrindra dia lanitra rahalasana bavim-balary. Ary tamin'iny fanomezana iny Andriamanitra tsy mijery saranganao ary tsy mizaha tavanao, hatramin'ny manitra indrindra azy dia afaka hisitraka n'izany fanomezana ambony indrindra zany sy tsara indrindra zany. Ny zava-tsoa rehetra matetika tsy mendrika ho an'ny ambanimbany fiainana
zay mahatonga rehefa hitanao ambanimbany fiainanao tena ambanimbany na iakanjo tsara zay anao menatra za ohatra nyity ve dia akanjo aniny toerana tsaratsara zay nenay menitrinao hiditra za ve dia hiditra ato mba hisakafo amin'ny hotely tsaratsara ianao nenay hotely-mbazaha ty ve hitanao hoe misy zavatra ohatrany tsy mendrika ao anao zany noho le fari-piainanao na noho le saranga-piainanao fa mahavariana amin'Andriamanitra na ataon'izay miverin'olona fa faneva-teva indrindra sy farahidiny indrindra dia vahomanao azy ny fanomezana faratampony sy farany ambony lanitra ny anarany lanitra ny anarany zay mampiavaka an'Andriamanitra ozy izy hoe ny mandra ozy no fidian'Andriamanitra anankarena amin'ny finoana anankarena amin'inona hoe ny olona monko rehefa tsisy nin'inona eo no forona amin'ny finoana indraindray fa ny olona raha mbola misy moyen tsy manana ny finoana izy zay mahatonga misy fotoana ianao marary raha mbola eo no volanao dia ny vola iny ampiasainao hitsabonao teny fa rehefa tsisy vola ny olona dia maninona izy mampiasa finoana sitranon' Jesosy tio izy izy misy mihaino ve misy karazan'olo loatra zany misy aretina ny amin'ny any tokony ho didiny mbola misy ny vola dia hôpitaly ny eritreretiny voalohany na tokony hampiasa finoana zao hoe vitan' Jesosy ty satria eo ny moyen na eo ny vola hôpitaly za tsy midika za mankany amin'ny hôpitaly na ifadiny mandeha amin'ny hôpitaly fa manazava ny zava-misy aby raha tokony antehitra amin'ny faiza manao n'Andriamanitra dia mampiasa ny volany satria ananany le vola tsy teo le finoana zany ny moyen matetika mahatonga ny finoanao tsy misy mety aretina mitovy aminao nyle anankiray fa izy tsy manana vola tsy manana nin'inona eo izy ny manangana finoana vita amin'i Jesosy eo za tsy didiny zany amin'ity dia mampiasa ny finoana izy zany hoe tsy fanananao possibilité matetika no mahatonga ny harena ny finoana ao anatinao ary zany anera lasa nabavy misy fotoana mahatonga nytsika ohatra ny sedain'Andriamanitra esoriny aminao io zavatra mahatonga anao tsy mino mba hananganany anao andeha amin'ny finoana esoriny aminao io moyen io inare mety esoriny aminao ny tomobilinao mety esoriny aminao ny volanao mety esoriny ampandaloviny hevitra zay ianao mba iraisanao aminy mba itokinao aminy satria misy fotoana io zavatra kivelambelana io mitokinao io zavatra mbola horava io mitokinao io zavatra mbola tsy hita io mitokinao aza mitoky amin'ny zavatra mbola tsy aza mitoky amin'ny zavatra mety ho levina sy mety olo fa mitoky amin'i Jesosy ireriany alleluia ny fanomezana faratampony dia lanitra za teny aminao raha misy ny moyen dia atsangany foana ny finoanao an'i Jesosy fandrao raha tsy manana finoana ianao dia moyen anao no esoriny mba hanananao finoana raha mbola misy ny vola mbola misy ny fiara mbola misy ny trano mbola misy ny olona afaky ny anampy atsangano ny finoanao an'i Jesosy miraisa amin'i Jesosy fa raha eo ianao tsy mahay miray amin'i Jesosy na mahay miaraka amin'i Jesosy esoriny io mba ianaranao hiantehitra amin'i Jesosy misy fotoana ianao formena mba hiantehitra amin'i Jesosy ahoana hoe zafady formena mba hiantehitra amin'i Jesosy ny fiarahana amin'i Jesosy formation école de formation ny fiarahana amin'i Jesosy manova olona manova fiainan'olona changing people changing life anarako moa dia Francis madame Francis dia ny antony joroko vavolombelona zany no nisoa nataon'i Jesosy tamiko tamin'ny azoma le 11 aho zany nijanona tampoko zany fihetsiny kiboko sy nihetsika zany zaza anatin'ny kiboko dia rehefa avy eo amin'izay moa dia nandeha nivavaka foana iaho tamin'ny asabotsy dia rehefa nivavaka aho tamin'ny sabotsy dia nisy délivrance tato
dia nisy zavatra mamaita anatin'ny kiboko tamin'io fotoana io, dia mbola tsy nihetsika ilay zaza tanatin'ny kiboko tamin'io sabotsy io. Dia lasa indray koa nivavaky tany an-tany masaja tamin'ny alahady. Rehefa nandeha ilay fotoam-bavaky, teo vao tena nihetsika zany ilay aretina satria tsy nihetsika tanteraka ny kiboko sady niakatra aty amin'ny foko aty zany. Dia rehefa avy eo aho nandeha nagnantona evangelista. Dia namantsany evangelista tana aho dia tsisy zavatra tsiaroko zany takoatran'io teo. Dia rehefa natsiaro tena amin'izay aho zany nametrandreo tanana amin'izay teo amin'ny kiboko, dia rehefa avy eo henoko amin'izay zany hoe nanomboka nihetsika tsy kely ny kiboko. Dia tafaran'igny amin'izay moa nanantona ny vehivavyn'Andriamanitra aho neny nametra tanana fanondroa tamin'ilay délivrance lehibe. Dia nanomboka eo amin'izay zany izay vao tena henoko hoe nihetsika amin'izay le zaza tanatin'ny kiboko. Dia mbola tsy nijanona tamin'iny moa fa pasteur koa mbola nanantona koa nametraka délivrance farany. Dia nanomboka tamin'ny lahady zany jusqu'ty androany ity dia saorana Jesosy fa mihetsika soamantsara ny zaza anatin'ny kiboko ato. Tanatin'ny 3 andro zany no tsy nihetsika ny zaza tanatin'ny kiboko. Dia tao anatin'ny vavaka fanafahana zany dia eo zay zany vao nihetsika ny kiboko. Dia izy amin'izao zany saorana Jesosy fa mihetsika tsara izy dia afaka miaina tsara ao zany. Salama zaho, salama koa ny zaza anatin'ny kiboko. Voninahitra ho an'Andriamanitra ny joroko vavolombelona. Simeon Rodin anarako, petraka Tamasara. Za dia nilomano tao anatin'ny fisotrotoka be mihitsy. Dia tao anatin'ny fijangajangana, zany hoe tao anatin'ny adalana mihitsy. Efa maherin'ny 15 taona zany sotroko toka. Dia mivavako tao fanavoninahitra fanenako tamin'ny herin'i Jesosy Kristy. Ny herin'i Jesosy Kristy zany nanala an'le fitiavana sy le désira amin'ny fiainana rendrarendra sy fisotrotoka tato anatiko ato. Dia ankehitriny aho zany zao tena marikoriko anahy mihitsy na mahita toka, na mahita resaka toka, na mahita fety resaka toka zany efa tsy teherika intsony, tsy teherika an'ireny fivoahana amin'ny alina ireny intsony. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Nanomboka tamin'ny voalohany dia efa tsy tiany satana ny zaza anatin'ny kibonao, ary FMB dehibe izy nanandrana animban'io fa tsy vitan'izany, ary mbola mikendry izy amin'ny fotoana aterahanao hitondra problème, fa Jesosy androany manafaka anao zao. Zao manao veloma io satana io. Tononoko ny afo hidinao anatin'ny fanahin'ity vehivavy ity, amahany fatorana na matoranareo azy. Dia manao veloma ianareo zao fa tsy rehefa avy ao, zao. Dia miala mizaza anaty kibonareo. Tady hitondra perte ianareo, tady andefa rano mialohan'ny fotoana tonga ny zaza tsy siainana, hitondra fandidina ary amony zaza sy ny reniny. Fa ny afon'i Jesosy androany milatsaka manisa 3 dia manao veloma amin'izay ianareo. 1, 2, 3. Saotra Jesosy. Tsangana. Tsy maninona intsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Teraka soamantsara ianao amin'ny fotoanandro. Halleluja. Tsara loatra Andriamanitra io ary mahagaga ny asany tsy takatra ny saintsika. Voninahitra dia averiko amin'Andriamanitra lehibe satria mafy ny zavatra natrehiko nitondrako vokany zanako. Nanomboka vao nipetraka izy dia efa nidelivrendada dia efa nisy fanahy niteny hoe tsy avelany ao vela izaza io, tsy avelany miteraka izaza io. Kanefa nony fampiasan'Andriamanitra an'izao lehilahy izao dia ity mijoro miaraka amin'ny zazakely velona soamantsara izay mianaka. Ary mbola isaoraka an'Andriamanitra lehibe koa fa nada teo aza ny planina ny satana maro samby hafa, fa tsy mitsatra izy manambara ny zava-miafina amin'ny mpanompony
mikasika atsika zanany satria tsika napetraka no zanaka ny ray arom-panantsika reo dia anambarany zava-miafina satria tsy fantatra atsika zany raha tsy amin'ny lalan'ny mpanompon'Andriamanitra reo araka ny teny tsy misy zavatra tsy resintsika izy izy raha tsy amin'ny lalan'ny ray atsika dia Andriamanitra miteny aminazy hoe zao planina Satana amin'ny zaza io fa tena ambadika an'iny tena marina le zavatra ny fanditra tatipotra izana koa za tena zeny tsy mahazo aina mihitsy za ohatrany hoe misitona miakatra ty le zazakely dia misy sepitra tsy mahazo aina foana za dia farany mona niteny tamin'le dokotera za hoe ahoana tsara moa teneniko ekoko ty fa zanako ty ohatrany sahirana mihitsy za tsy mahazo aina ohatrany sepitra foana za mizeny ebe mibahana eto ambony aty foana nefa ne efa kaiko any DPA-ko dia ndana raha zizy indry miverina manao eko dia nanao eko moa za dia izy hoe fanditra tadipotra izy ty zanako ao ty izy amin'ny lamosina any amin'ny vatany zany dia tonga dia nahena an'iny moa tsy nisalasala fa tonga dia nanantona ny lehilahin'Andriamanitra tany an-trany dia nidelivreny fa vao nivoaka an-trano fotsiny dia efa henoko hoe nijotsikijotsy le zaza nahazo aina za tsy sepisepitra tsony dia aorinan'indray zany dia rehefa aveo dia miandry foana efa nidepase foana le DPA-ko tsy mety teraka indray za misy fotoana za marary manomboka amin'ny alina ziska maraina fa tsy teraka zany za dia farany mbola niverina tany amin'ny lehilahin'Andriamanitra foana moa za dia nanao délivrance indray mpandeha indray za dia izy izy hoe miala eto anao izy tonga dia mety jaza dia après des journée tonga dia marina ny teny satria niraisiko amina mena dia risy koa nandototra teny taminao hoe hotsotra izy izy fivoahana izazy io tsy didina zany ianao izy aza matahotra izy izy zany fa efa afaka reny tadipotra mifanditra reny dia après des journée tonga dia teraka voninahitra ho an'Andriamanitra rery any averinako aminazy zany asa magaga lehibe nataony taminay zanako zany dia misaotra an'Andriamanitra lehibe ary misaotra amin'izy mivady koa tsy tsatra nefa ampitomboan'Andriamanitra fahasoavana ao anatin'izy mivady ary zao fiangona fanafinaritra zao tena ho lasa fiangona be eto koa dia manentana zay rehetra olona mijery any tele anty fijoroana volombelako ty nizaniza anao vehivavy be voka mety efa niteraka indroa anao dia didina foana nefa anao mbola te hiteraka aza matahotra manana ny lehilahin'Andriamanitra feno fahasoavana eto majanga tsika aza misalasala manantona anazy ianao fa napetraka an'Andriamanitra anatin'ny lehilahy io zany fahasoava vehivavy momba tsy miteraka zany vehivavy sary-piterana zany na milaza ra dokotera manomana vola fa tsy maintsy didina anao aza mamotra anao rahavavy manantona zao lehilahin'Andriamanitra zao anao aza misalasala fa teny ray fotsiny avotra aminao dia ino fa tanteraka aminao zany averiko amin'Andriamanitra mivoninahitra sotra tompo iza nanao an'izany rehetrarehetra zany Jesosy nanomboka vina anao nivoka nanomboka zao efa firy taona zay nazoto 45 enao ve mba teo afaka amin'izao afaka misy zataoko zao fa afaka sidiara zany mbola tsy afaka amin'izao ianao tiatiako izy anao afaka raha maketa eto isandato ny tananao nitroka fofinaina avy amin'ny tanako lasa miala tato ilay fanampifoka nisy diary io miala tato fanampifoka nisy diary io zao las voka miala tato fanampifoka nisy diary io voka daholo alleluia voka daholo alef raisiny sasay parasis trafitrafika zao fa zao ino anafaka alef say alef io fa voaka izy tena eto lerin'Andriamanitra manomboka zao dia tsy mpino tsony sidary eo ayayayaya las voaka daholo eo sidary ano any nemanindry mitalipolo taona voaka ny hery nitarika anao amin'izany eno anay aza manao nasaina nanandrana ny foka taorian'ny vavaka atao nioka nandoa avy hatrany oi fa zavatra tianao io avaniny ahoana mbola tianao ve tsy tianao
sy niditra intsony ny setroka. Alleluia! Alleluia! Tsawari. Oh, café de Chile. Então não foi não. Eu café de filtro já tive no filtro agora. Então 30. Chile. You focus cara de can tell people South Africa. Io ko misy le resaka mandeha ohatran'izao fivavahana vandy io hoe zavatra ny atao ohatran'izao nenakay tena hoe mijoro vavolombelona za masoandro anay ty tena hoe afaka tanteraka zaho ary tena hoe tanan'ny pastera foana nataony ohatran'izao tamin'ny teo dia inona voaka zavatra zany tagnatin'ny kibo tao tsy olofa masoko nahita tena hoe zavatra ohatran'izao mivaingana za zao zany tsy mahatsara hoe hifoka sy giarana hoe mahatsara na hoe misy tsisy anatin'ny eritreritako mihitsy nanomboka tamin'ny sabotsy le izy hatramin'izao mbola tsy mahatsara tena sigara zay ke manentana atsika vahoaka mazenga na lavitrany na makaiky zay maheno an'izao raha resako zao zay mahita maso mivantana amin'ny tele am'izao koranako zao mitongava fa ao ny tena izy mivavaka zaho anarany hoe za mandeha mivavaka koa fa tsy hitako le hoe manakory ty vany fiainana anakay fa tao tena natsapa zaho fa hoe ato any tena izy. Sabotsy amin'ny fito sasany maraina ato amin'ny trano be ny kolotsaina na maison de la culture. Ianarantsika ny tokony atao hivavahantsika amin'Andriamanitra hivavaka manokana ho anao ihany koa izahay azonao fahafahana fanasitranana anetsehana ny fahagagana ho an'izay ka mila fahagagana famoronana ho an'izay zavatra mila famoronana anambinan'Andriamanitra anao andraisanao fahendrena avy amin'Andriamanitra. Rehefa alahady dia misy ny fametran-tanana tsirairay antsoina hoe ligne de prière na filaharam-bavaka mandalo eny aminao hoe ny lehilahin'Andriamanitra sy ny vehivavin'Andriamanitra mba mimpiandry atao anatin'ny fiangonana hametra tanana anao vavaka fanafahana na hoe prière de délivrance. Ny toerana rehefa alahady antany masaja eo bazary eo midina amin'ny lalana mankaty amin'ny vimy 20 metra miala eo amin'ny bazary fiangonana fanainy voninahitra ny tany masaja. Ny fandraisana olona dia zao rehefa sabotsy ohatry zao ianao rehefa mirava dia maka rendez-vous eo ambaravarana dia latsinainy manomboka ny fandraisan'olona rehefa latsinainy dia ny vehivavin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina no mandray anao manokana mamonjy fotoam-bavaka amin'ny 20 dia mirava amin'ny 2 eo izy ny manomboka mandray olona mandra patapitry ny olona raisiny fandraisana olona dia any amin'ny fiangonana fanainy voninahitra any an-tany masatsy fa mivavaka aloha rehefa sabotsy teo ambaravarana maka rendez-vous. Ny fiaonanao amiko indray alarobia maka rendez-vous rehefa sabotsy mirava alarobia manomboka amin'ny 6 ora maraina ny fandraisana olona dia mamonjy fotoam-bavaka atoandro amin'ny 20 ka hatramin'ny 2 rehefa mirava amin'ny fotoana mitoy ny fandraisan'olona mandra-pahatapitry ny olona raisina vao mody zay amin'io fandraisan'olona io. Tahina Andriamanitra ianao anao zavatra lehibe Andriamanitra asio lanjany ny fivavahanao dia asian'Andriamanitra lanjany ianao tiany Jesosy anenao tahina Andriamanitra. Fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy ianao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra.